Indro atolotra amintsika ny fanazavan'ny Ray Masina ny fanangatahana ampanaoviny antsika vita batemy mandritra izao volana Oktobra, volana natokana ho an'ny misiona na ny fampielezana ny finoana izao, no sady volan'ny Raozery Masina rahateo. Inona moa no hevitry ny hoe manao sinaody? Miara-mizotra na hoe miara-mandeha. Amin'ny teny Grika dia midika hoe mizotra miaraka ary mizotra amin'ny lalana iray ihany. Ary izany no andrasan'Andriamanitra amin'ny Egliziny taona 13 izao, dia ny hamerenany ny fahatsiarovany ny mahavahoaka azy eny an-dalana sy ny tsy maintsy iarahan-dia. Ny Eglizy manana io fomba sinodaly io dia Eglizy miaino, izay mahafantatra fa ny fiainoana dia mihoatra noho ny fandrenesana. Midika ho fifampiainoana ao anatin'ny fahasamihafantsika izany, ary fanokafana ny varavarana ho an'ireo izay ivelan'ny Eglizy. Izany akory tsy resaka fanangonana hevitra na fananganana parlemanta, tsy fanadihadiana na fitsapa-kevitra ny sinody, fa izany dia mikasika indrindra ny fiainoana ilay mpandray anjara izay tsy iza fa ny fanahy masina, mikasika ny fivavahana. Raha tsy misy ny vavaka mantsy dia tsy hisy ny sinody. Andeha ho araraotintsika izany fahafahana izany mba ho Eglizy mifanakaiky araka ny fomban'Andriamanitra mifanakaiky. Ary isaorantsika ny vahoakan'Andriamanitra rehetra izay mandeha araka ny lalàn'ny sinaody amin'ny alalan'ny fiainoana am-pitandremana. Aokary isika hivavaka mba ho sehatra hanjaka ny firaisan-kina sy ny firahalahiana ary ny fandraisana ny hafa ny Eglizy izay miaina ny vaovao mahafaly sy mitory azy amin'ny keri-po, ary mba hiainany bebe koa ny fiombonam-po.